Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana vavimalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao fiadanan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy. Faharobe mahita anareo eto androany ary manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika izay tratrantso ato anatin'izao fandarantsika eo. Dia miaraba anao tonga soa eto amin'ny fandarana Andramboka Izaho vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana Andramboka Izaho izay rahanao amin'ny groupe izay maharesy aminay menakavy kely dia tahiny tompontsika menakavy. Dia teteny aminao hoe raha androany no voatonga miaraka aminay eto dia manasanao hatratra amin'ny farany ary miteny aminao hoe tsy kisendrasendra koa ny natogavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maharetatra amin'ny farany dia raiso fahasoavana ho anao mihitsy izany hoe mbola afaka manana fotoana ino tenin'Andriamanitra. Misy olona amin'izao fotoana izao voeo mihitsy any nareo hoe misy olona tapaka lalan-drà amin'izao fotoana izao mitsika miteny izao. Vao izao mihitsy any maray an'izany mesazy zany hoe taovaka tapaka lalan-drà. Ny tiako lazaina hoe ianao misaoran'Andriamanitra mbola salama tsara no tonga eto. Fa anatin'ny fotoana tsy hampozina izany rehetrarehetra izany. Olona mbola natanjaka be tamin'ny atoandro natanjaka be omaly tamin'ny herinandro iny izao tsika miteny izao tapaka lalan-drà zany olona zany. Mivavaka ho azy tsika. Fa zany miteny anao hoe ianao kosa misaoran'Andriamanitra fa mbola arisaina tsara ianao matsiaro tena tsara ianao mbola manana fo afaka tena anaiky sy andray tenin'Andriamanitra dia raiso fahasoavanao anao zany. Tahiny tompontsika rehetrarehetra faly be foana mahita anareo ary dia mirary anareo ahatra hatramin'ny farany. Androany moa sady raisintsika mpifaliana izay vaovao tonga soa nareo noraisina mpifaliana koa nareo efa tsy vaovao fa efa eto foana ka nareo izay efa paketo niditra voalohany tamintsika teto androany dia rahana vavintsika Sylvie any Koweït. Rahana zana soa Sylvie izay miditra voalohany moa dia mahazo tsodrano dia mahazo tsodrano miaraka aminareo ihany koa ary zareo rehetrarehetra any Koweït, Arabie Saoudite, Chine ary Madagasikara. Dia ary tsodrano azo ny ranavavintsika Sylvie sy nareo rehetrarehetra voalaza teo androany ao amin'ny salama faefatra amin'ny valopolo andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito. Salama faefatra amin'ny valopolo andininy fahadimy hatramin'ny fahafito izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra ny olona manan-kery avy aminao ao am-pony ny lalana raha mandeha mamaky ny loha sabaky izy dia ataony misy loha rano zany ary ny loha orana manaro-pitahiana azy. Halleluja. Miampy eriny am-pandehanana izy samy miseho anatrehan'Andriamanitra ny zina izy rehetra. Halleluja,
amen. Ataony misy loharano any ny Sylvie dia ny loha orana manary mpitahina hosaromany loha orana fely fitahinana ianao sy ny fiainanao ranabavy Sylvie dia iampiereny ampandehanana ianao. Alleloia. Zao herinao zao zany dia hampitombo arakaraky ny androsoanao ny andalana eny dia hitombo ny herinao ranabavy Sylvie. Ka dia tahiny tompo dia mahetatra amin'ny farany. Narakaraka azy tao Jonathan ao Allemagne, tonga soa Selina Rosemina France, Côte Léonie Koweït, Ibe Manambotsoa France, tonga soa Itody Raontsoa France, Tina Rakotoazaka France, Côte Belgique, Mampionina France, tonga soa Jessica Patitsy France, Elisa Tiala Koweït, Mami Koweït, tonga soa Miriam Andriamanala Madagascar, Angolina Rodriguez Arabie Saoudite, Mario Elari Koweït, tonga soa Ajadomona Allemagne, tonga soa Soameva France, Erika Rak France, Ravlitina France, dia tonga soa ihany koa Angelina Diamant Chine, Tozy Jesosy Mandrakizay Allemagne, Andondry France, Jesosy Noeriko Miamy Iamy Koweït, Manuel Tansine Koweït, tahiny tompo Marie-Joë États-Unis, tonga soa efa voateniko teo daholo artisanet de Madagascar Lina France, tonga soa Yama efa teneniko teo, tonga soa ihany koa Mino izy Lovely, misy fianakaviany namako koa androany voahaingana teo, nanao accident dia dans le coma. Tena marina ke zany ry havana, tsy hiravana misaotra an'Andriamanitra mbola samy velonay mety fa teneniko anareo milohan'ny arabako any Itody Raontsoa Lovely ny teneniko farany teo misy dadatoana izy taloha mpikabary eo amin'ny fianakaviany. Tena avy sakafo hariva ohatr' izao dia latsaka ny sotrony, eo ampisakafoanana latsaka ny sotrony dia niondrika akan'izay dia izay ny vita. Ny reniko roa taona ohatr' izao, roa taona tamin'ny volana août teo, eo ampisakafoanana dia ohatr' izay koa ny latsaka dia hiondrika dia mijanona ny fony. Tiako zany anatin'ny ray am-pimaso fa tsika raha mbola samy velonaina mifankahita ohatr' izao dia ataovy fifaliana ho anao mihitsy ny mifankahita velonaina eto ary tonga eto tsika tsy hoe hihaino tromba, tsy hoe hiantso tromba ny arentsika eto dia hanofy ratsy daholo zany rehefa avy eo dia ho voaozina daholo no nomboka anao fa hihaino tenin'Andriamanitra mitondra fahasoavana, mitondra fitahiana dia raisy tombontsoa tombontsoa sy fahafahana izy ranabavitsika anitra Clarisse zay. Tompo kadaka efa tonga aty a France, kadaka efa mihinana trondro kadaka, trondro varila, trondro inona kadaka dia ataontsika laoka trondro lavalava kely iny. Alleluia, mazotoa manareo amin'ny trondro kadaka efa tonga eto France, Jesosy Noeriko Yaminy tonga soa, Angelina Diamant efa teneniko tasy ny apôstôly rahalanay Madagascar tonga soa, Samina Kamaradin'i Jesosy France, Andonila Suzelle Suisse, Nambitso Makrinina Koweït, dia tonga soa Moni France, tonga soa amen Sylvie tanteraka aminao tokoa ny zany. Felana Rakoto France, tonga soa Felana Rakoto, tonga soa tahiny tomponary soa an'izany havana zany Lovely mampamangy io fahombiazana fitahiana. Alleluia, vavy Clarisse izy le tombontsoa sy fahafahana teneniko teo. L'Antony Rina Liban, tonga soa tsika mianakavy Sarindra Rahaingo Madagasikara, tonga soa koa Sarindra Rahaingo. Alleluia. Faly mahita anareo tonga soa daholo.
maretatra amin'ny farany. Milohan'ny zatrehtra aloha mialohan'ny filazahana sy ny fandarana toerehetra dia andolontsika ametraka amin'ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Taka ny fanoantsika andolontsika hivavaka. Andolontsika mpandroso olona mbola tsy nanteny teto mihitsy izany olona izany. Halleloia. Androany indray izy nandray anomboka, tsy hoe androany fotsiny anomboka andray anjara. Misy hoe vaky lela. Halleloia. Efa vaky lela indray mandeha teto izao raha nababitsika Miria tamin'ity herinandro ity. Dia androany vaky lela fanondroa indray ny maman'ny ranabavy Miria dia tsy izy izany fa ranabavitsika Keke. Halleloia. Lohantsika hivavaka miaraka fotoam-pitan'Andriamanitra araka amin'ny ranabavitsika Keke. Tadidinareo izay anaran'izany maman'ny Miria izy ity. Androany izy anomboka indray anjara. Dia tompo ranabavy Keke anao avy hatrany ny fitenenana. Pasteur dia tahiny Jesosy tsika rehetra izay manaraka an'izao vavaka fiambenana amin'izao takarivo izao dia hiara hivavaka isika rehetra tompo. Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra anao izany amin'ny hery tanjaka fahasalamana tombona ny mpahavelomana izay omenao anay indray androany. Mankasitraka Jehovah Andriamanitra fa izay ny mbola toy izao dia noho ny fitiavanao sy ny fitahianao ary ny famindraponao. Misaotra anao izany amin'ity fotoana izay omenao anay ity indray tompo mba hahafahanay indray manatrika izao fotoam-bavaka izao amin'izao vavaka fiambenana izao. Ka dia mba mangataka famindram-po sy famelan-keloka avy aminao izay Jesosy malalo mamelany elokay. Diovy amin'ilay rana latsaka ao izay Jesosy aoka ilay ranao mahery no andevina izay fahotana rehetra ao anatinay hatrany amin'ny fonay, ny fanahinay, ny fisainanay rehetra Jehovah ho raha anatika izao fotoam-bavaka izao izay Tompo Andriamanitra dia mba ho rakofa ny ranao mahery any ny fotoana rehetra eto, rakofa amin'ny ranao Jesosy ny fitaovana rehetra izay ampiasainay eto. Ho tahianao manokana ihany koa ny mpanomponao izay ampiasainao hitondra ny teninao aminay eto tompo mba hisandratra eto ny herinao sy ny voninahitao Andriamanitra dia mba handray zavatra izahay Jesosy androany, handray ny teninao izahay mba ho tonga fiainanao anay anie izany teninao izany izay ho zarainao aminay eto mba hitondra famelombelomana amin'ny fanahinay ihany koa tompo. Dia voninahitra ho anao rery ihany Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay anaovanay izany vavaka izany. Halleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra. Na i Miria na i Keke dia samy tsara vavaka be, mahafinaritra be mivavaka fa dia mahery nareo mianaka dia mahandro soa hatrany hatrany. Mitomboka amin'ny vavaka fanomboana fa tsy maintsy afara mitoro teny ihany izany eo aorianao ka dia mahereza misaotra amin'ny fandraisana anjara Andriamanitra manaraka pasaovana mary fitianareo tombosa dia mitombo fa soavana hatrany dia izy any tany fiainana nareo tsirairay avy. Tonga soa ihany koa Tsiry Amboaramiel France zokin'ny ranabavy Marie-Jo moa iny Keke iny ho anareo izay tsy malala mahita-posy zokin'ny ranabavitsika Marie-Jo i Keke. Jesosy mpandresy mihaja Madagasikara tonga soa ihany koa. Rantalina Marie Charline Madagasikara tonga soa be. Ao ihany koa Razana Monika Koet ny ana Mahenso Italia tonga soa daholo tsika rehetrarehetra. Marina Tiana Canada, Emilio Rodriguez, Arabie Saoudite tonga soa nareo dia faly be mahita nareo dia izao aretatra amin'ny farany daholo isika tsirairay avy. Alléluia. Nosika aloha hira hiditra amin'ny toloteny tsika aveo hitondra toloteny amintsika eto ny zokintsika hitody. Alléluia. Rehefa avy eo fandolotsika hira. Hira aloha tsika dia aveo mba misy filazana kely taka amin'ny mahazatra. Dia andaontsika hira firam-baovao androany. Isan'andro tsika dia mila mihira firam-baovao. Nizatra ny sorantsika n'Andriamanitra maly efa maly iny. Alléluia. Mino fa manano zavatra avy nisaorana n'Andriamanitra indray ianao androany hira firam-baovao indray ary tsika. Alléluia. Fisaorana vaovao hafan'olona maly indray dao hira firam-baovao ho an'i Jehovah tsika amin'izao fotoana izao dia hiditra amin'ny toroteny. Mino finaritra daholo. Hira firam-baovao
ilazany fatsaranao fatsary anao fatsary anao zay toerana misy ahy isehoy ny fatsaranao fa mahery mamitro ny ery ny fatsaranao efatramin'izay manando sa tontolo izao efa tery aminao lay antonyzao rehetra izao Jesosy ianao no antony fiainako Jesosy ianao no antony fiainako ny ira vitesiny foko amany molotsono maneo ny erinao maneo ny erinao kaero izay mandeha dia manovony fatsaranao dia atsanganao koe ambany fatsaranao efatramin'izay manando sa tontolo izao efa tery aminao lay antonyzao rehetra izao Jesosy ianao no antony fiainako 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 Jesosy ianao Jesosy ianao no antony fiainako Jesosy ianao Vous connaissez sans doute Vistacom pour ses cartes de visite. Asina pibakely, alléluia. Jesosy ny antony fiainantsika, irafirahambaovao foantsika amin'ny androm-piainantsika rehetra. Alléluia. Je le vais prendre mananjara eto français ihany koa ny Toulouse raha tsy diso tonga soa dia Miria. Alléluia, tonga soa koa Miria. Misaotra anareo no mankasitraka ny neny Mbody Gilda Koety, Alain asany apôstôly tonga soa tahiny tompo daholontsika. Alléluia. Dahoary hitra amin'ny ten'Andriamanitra tsika. Ten'Andriamanitra izay honotsika eto androany dia ten'Andriamanitra entiny zokintsika hitody raha hono soa eto France. Filazana moa dia mpahafantatrareo fa amin'ny heriny raha amin'ny herin'ny zoma ho avy zao tsika, izany hoe amin'ny 29 septembre dia hanao aribavaka tsika. Aribavaka itsika karazana ny fahadimy taonany Aky radio io dia anasanantsika rehetrarehetra. Tsy haretana intsony hoe manaova vidéo kely fa efa henonareo izany rehetrarehetra izany. Fa tongava amin'ny aribavaka. Alléluia. Tongava fa afinaritra ny fotoanantsika amin'io ary antenaina fa
hiara ifary sy fampaherentsika amin'ny fotoana io. Alleloia. Angèle Pagès, France, tonga soa ihany koa ianao a. Zay ary ny ela hitra amin'ny ten'Andriamanitra sika hitody raha omisoa menanao avy hatrany ny fitenenana. Menanao zay a dia mahereza mino finaritsika rehetra aoriana ny toriteny moa dia niverina eto terako a mamelabelatra ny toriteny taka ny mahazatra ihany. Hitody raha omisoa anao ny fitenenana. Miandry kely sika zafany a. Zafany tompoko a. Ain'i Jesosy isika rehetra. Saotra ny pastera nanome fitenenana. Fahasoavana ho ahy afaka malala ao amin'ny tompo no mitoriky ny tenin'Andriamanitra io eto amin'ny vavaka fiembinana eto amin'ny andramoka izao. Raisitsika raha ny Baiboly izany hoe ny tenin'Andriamanitra. Sokafantsika izy ao amin'ny Deutéronomie toko 7:1-15 ka hatramin'ny 15. Deutéronomie toko 7:1-15 ka hatramin'ny 15. Milaza hoe izay tononiko amin'ny anaran'i Jesosy mamakiako azy sy ny fanahy masina. Izay rehetra andidiko anareo dia tandremo mba arahina. Aza pianao izany ary aza anesoranao. Ny soramandry dia hoe ny amin'ny fampijaliana. Ny amin'ny hoe fampijaliana izay mivavaka amin'ny sampy na mitona ny satsany hivavaka aminy. Raha tahiny misy mpaminany na mpanonofy eo aminareo izay milaza famantarana na fahagagana aminao sady manao hoe andeha isika anaraka Andriamanitra hafa izay tsy fantatrao ka aoka noko azy isika na dia tanteraka aza ny famantarana na fahagagana izay milazainy taminao. Dia aza mihaino ny tenin'izany mpaminany na mpamonofy izany. Fa mizaha toetranareo Jehovah Andriamanitrareo ahalalany na miorina amin'ny fitiavana ny Jehovah Andriamanitrareo amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra ianareo. Anarahany Jehovah Andriamanitrareo ka aoka izy no atahoranareo ary ny didiny no hitandremanareo ary ny feony no hoenohinareo ary aoka izy no hotopohinareo sy hifikiranareo. Toizantsika kely aloha eo amin'ny 15 fa izany mpaminany na mpanonofy izany dia atao maty satria efa nanao teny fampiodinana amin'ny Jehovah Andriamanitrareo izay mitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ka nanavitra anao tamin'ny trano nandevozana mba hitonanao hiala amin'ny lalana izay nasainy Jehovah Andriamanitra ho alehanao. Ka dia ho fongorinao sy ho eo aminao ny fanao ratsy. Alleluia, amen. Ry hava-manala, rahalahy sy rahavavy, ny tiany Jehovah Andriamanitra ambara eto dia mandidy antsika izy ary mampitandrina antsika mba anaraka ny didiny sy ny lalana isika ary mba ho arahantsika koa ary
aza apiana ozy izy na anesorana na litera ray ara ato amin'ny teny misoratra aminazy satria nahoana ho ianareo marina daholo ary mazava ny tenin'ny Jehova Andriamanitra satria izy masina no marina. Ny amin'ny fampijaliana ozy izy izay mivavaka amin'ny sampy dia mahafaty ary koa tsy mampety ny fiainana. Misy koa zany ireo olona manompo sampy dia mitona olona koa izy hivavaka aminy. Ka izay no tiany ambara eto hoe tandremo mampitandrina izy zany ny mpaminany na ny mpaminofy eo amintsika izay milaza famantarana sy fahagagana. Mavita kory zareo famantarana sy fahagagana na eny amin'ny lanitra na ety an-tany koa dia mampitandrina Jehova Andriamanitra raintsika mba tsy hanaraka izany isika satria amin'izao fotoana efa faraparana izao maro ireo olona mpaminany izany, maro ireo olona manompo andriamanika hafa izay hitantsika eny amin'ny fiarahamonina na fanompoty sampy amin'ny endriny samihafa. Ka dia mampitandrina Jehova Andriamanitra izany amintsika rehetrarehetra mba tsy hirorosaina amin'ireny satria mahafaty tokoa ireny zavatra ireny foka isika anana atoky amin'ny Jehova Andriamanitritsika hiain'ny feoany angataka aminy mba hoe ahoan'Andriamanitra ny tokony ataoko an'io izy no antanetsika isan'andro satria manana ny Jehova Andriamanitritsika isika. Mety misy olon-kafa angamba manana Andriamanitra hafa fa isika dia manana Jehova mahay fahagagana, mahay zavatra rehetrarehetra dia oka isika izy no tobotsika, izy no fikiratsika, izy no nontsika ary tandrina ny didiny isika. Koa izany zandry afa malala ao amin'ny tompo mazava aminareo ngamba ny tiany Jehova lazaina eto amin'ity teniny ity fa maty izay olona manaraka ny faminaniana sampy ary koa voandevina izany ireo olona manompo sampy dia atsika no mieritreritra, atsika no misafidy na hanaraka n'ireny fanompoty sampy irentsika na hanaraka ny Jehova Andriamanitsika. Eny fantatritsika na zavatra maro sy fahagagana valim-bavaka izay efa nataony tamintsika koa ka isika rehetrarehetra tsapa fa nanao zavatra maro tamintsika Jehova Andriamanitra. Na izao na ianao efa nomen'Andriamanitra valim-bavaka avy ka tsy tokony hivily lalana itsony anaraka n'ireny olona manimba ny saintsika ireny hoe andao ariva ary izy Andriamanitra avy ngamba tsy ho azony izany intsontsika. Ka izany no tiany Jehova Andriamanitra atao eto amin'ity teniny malala ity. Matahotra Jehova, solasana isika, miembotra isika ary tsy mifikitra aminy isika satria raha ohatra isika mifikitra aminy dia efa hitantsika valifibetsika avytsika na fanasitrana na vahaolana eo amin'ny fiainantsika tsirairay na koa ny fahagagana izay azontsika hatramin'izay ka hatramin'izao koa dia miangavy antsika Jehova, miangavy antsika ny fanahy masina mba hifikitra ary koa hanompo tanteraka azy
dia mahazo valosoa lehibe avy any an-danitra isika. Eny Jehovah reny malalo, misaotranao izahay satria raha tsy avy aminao tsy teto izahay. Ianao ilay mpamindra fo, ianao ilay mpanome fiainana, ary ianao koa no manala ny heloka ny rehetrarehetra, fa tsisy manala an'izany petipetina ao aminay raha tsy ianao rery ihany Jehovah malala. Eny tompony malala, ianao nefa nanomiany zanako lahy tokana mba andoliana isanandro. Irahany zanako ao no manadio anay, manafaka anay, ary koa mampivoatra ny fiainanay. Ijoroanay vavolombelona isanandro izaho, satria ianao Jehovah malala manao fiainana mahagaga sy fiainam-baovao ho anay isanandro isanandro. Ny anankiray resaka sampy moa no anankiray resana tetiko, dia mijaly koa izay mivavaka amin'ny sampy. Mijaly satria misy farany izy ireny, ny farany dia eto tany ihany, fa raha isika dia ny fiafarantsika dia ny ho an'ny danitra, manana toerana lehibe ho any an-danitra isika miaraka amin'ny Jesosy Jehovah ary ny fanahy masina sy ny anjely marobe. Ho azakivy avako malala amin'izao fiainana faraparan'izao, fa mahireza daholo anoka hifikitra ny Jehovah Andriamanitrantsika isika, ary koa tena hoe andray azy ao akoantsika tsirairay avy, mba tsy hisy ho very na anaraka lalana hafa isika tsirairay avy, ary koa hitarika ireo namantsika ao amin'ny Jehovah Andriamanitrantsika, fa aza kosa izy avela ho amin'ny fanomponany sampy sy ny andriamanikafa izay arahany. Izany dia asa ataontsika tsirairay avy hitarika ireo namantsika izay mbola voavela any anatin'ny sampy sy ny fanomponany andriamanikafa, dia manana didy isika tsirairay avy hiteny ary koa ananatra sy hitory ho an'izy ireo. Zay ry hava-malala ny toriteny izay mety tamitsika tsirairay avy teto, dia ninao fa dia horaintsika ao anaty fotsika izany, ary koa ny voninahitra ny dera ny laza dia ho ateritsika ho any Jehovah Andriamanitra raintsika malala. Dia misaotranao izahay Jehovah, aza velanao izahay irorosaina, fa dia ataoko tena hiaraka aminao isan'ny minitra, isan'ny andro. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny zoky hitodintsika atao anatin'izay vavaka, atao anatin'izay toriteny, nasiany ranom-bavaka misy moa anatin'ny toriteniny. Isaorana anao zany Andriamanitra manankirefa-saorana amaly fitianao zoky hitody dia mahereza hatrany, dia tovosa dia mitovofa saorana. Misaotra antsika rehetra ihany koa izay mankasitraka anazy, mankasitraka ny zareo rehetra izay mpandray anjara eto, fa mampahery anjareo foana ny fankasitrahana ataontsika, dia Andriamanitra amaly fitianareo tsirairay avy, dia tahirin'ny tompo. Mino aho fa efa voarabako tao angambany, sa misy olona vao mbola tsy voarabako tao raha sy jero sao dia misy melohan'ny anomboantsika ny famelabelalana $100 Koety, $100 zao ohatra mbola tsy narabaiko teo. Tahiny tompontsika rehetra, misaotra ny anambavitoditsika Angèle Pagesy efa narabaiko teo. Dia Deutéronome toko 17 ny toriteny androany, 15 ka hatramin'ny 15. Alleluia. Deutéronome toko 17 1 ka hatramin'ny 15.
izay mivaky toy zao minaran' Jesosy. Ny andiny voalohany aloha misaraka amin'ny aroany andininy manomboka amin'ny faharoa dia fampatsiahivana milaza manao izay rehetra andidiko anao dia tandremo mba arahina aza-pinao zany arazany esoranao. Zay rehetra nandidian'Andriamanitra antsika dia tandremo izy mba arahina. Matoa zany nandidian'Andriamanitra natao arahina izy arety. Andriamanitra kely afaka malala dia tena tian'Andriamanitra mihitsy zany tsika manaraka izay teneniny zany, zany tsika hoe makatoa zany. Averiko foana fa tao amin'ny Sahedena tsisy naoriny zanak'Israely. Lamina be mihitsy tao amin'ny Sahedena. Fa nasian'Andriamanitra hazo anankiray. Even'olo te fa manina nefa raha tsy nasiana le hazo e. Le hazo voarara, voankazo voarara. Dia ny antony dia zao, nasian'Andriamanitra iny mba hisian'ny fankatoavana. Raha tsy misy zavatra tsy azo atao zany amin'ny fiainantsika dia tsisy fankatoavana. Satria ny fankatoavana dia ao anatin'ny tsy fanaovantsika n'iny tsy avela atao iny. Zay zany, ilain'Andriamanitra ny fankatoavana. Raha zavatra azo atao daholo ny eo dia fa azo atao daholo ihany. Dia tsy miseho mihitsy ny fankatoavana. Fa miseho ny fankatoavana amin'ny fisian'ny zavatra anankiray na roa na maromaro na be dia be tsy azo atao dia ny tsy fanaovanao an'iny zavatra tsy azo atao iny, zay no natao hoe fankatoavana. Ka Andriamanitra dia tena tia ankatoavana. Andriamanitra dia tena mankasitraka ny fankatoavana. Ary raha mankatoa an'Andriamanitra ianao manaraka ny didiny dia miteny aminao fahita fity amin'Andriamanitra ianao. Ary tsika dia miezaka sy mianatra isan'andro ankatoa ny didy, ankatoa an'Andriamanitra. Alleloia. Hoy tena hoe aza-pina dia aza nasorana. Aza nesorana zany hoe zany tenen'Andriamanitra zany tsy azontsika pina dia tsy azontsika nesorana. Raha voapitsika io ka nesorantsika. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andiny fahavalo ambin'ny folo ny faraparany any ny page farany amin'ny baiboly ireo jerena. Apokalipsy 22:18 mitema hoe za dia manambara amin'izay rehetra mandre ity teniny faminanina amin'ity boky ity. Raha misy manampy ireo, raha misy manampy an'ireo teny reto zany, Andriamanitra hanampy loza voasoratra ao anatin'ity boky ity ho azy. Ary raha misy manesotra amin'ny teny amin'ity boky faminanina ity dia esorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonainy sy amin'ny tanàna masina dia zavatra voasoratra amin'ity boky ity. Zany ngeravana mahatonga antsika sarotiny miezaka mankatoa ny baiboly, mankatoa ny didin'Andriamanitra. Ary tsy manampy ihany koa, ampy antsika ireo. Misy koa tsy manampy. Misy eo be manampy nareo fa nen'olona amin'ny teny hoe Andriamanitra no teny hoe Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany. Rehefa andeha hanompo sampy izy matetika manao an'iny. Karakara vatana, karakara vitana, dia izy hoe Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tena, zany zao manampy. Fa tsy misy an'izany mihitsy atao amin'ny baiboly Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany. Ny olona mpian'Andriamanitra mihitsy atao amin'ny baiboly dia olona tsy afaka manampy ny tenany zany. Raha mbola afaka manampy ny tenany ny olona dia mbola tsy misy ilany an'Andriamanitra. Fa olona efa tsisy afaka daholo tsika rehetra izao no nampian'Andriamanitra. Le lehilahy anankiray voan'ny paralysy marana paralysisa rehefa nenao tamin'i Jesosy izy efa tsy navita ninina intsony, paralysé tanteraka. Fa lehilahy olona efa da no nitondra azy tamin'ny variana nampidina azy avy any ambony tao. Andriamanitra namery an'ireo efa da, Andriamanitra nairaka an'ireo mba hatongavana eo amin'i Jesosy. Zany hoe amin'ny fotoana tsy mavita ninina mihitsy tsika tena ino tena nampian'Andriamanitra tsika. Fa tsy misy an'izany zany eo baiboly Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany. Matetika olona mpanompo sampy ny eniko miteny an'izay zavatra izay. Andeha hanaonao foana izy manao an'io dia miteny fa Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tena mba androany zany dia teneno. Aza manampy tsony ianao amin'ny baiboly io. Rehefa zavatra tsy ao dia aza pina. Ary rehefa zavatra ao dia aza nalana. Alleloia. Zay aloha ny amin'iny tsy hitra lala mihitsy fa hitra amin'ilay toy manao hoe ny fampijaliana ny soramana dia ny fampijaliana izay mivadika izay mivavaka amin'ny sampy na mitana sasany hivavaka aminy. Ny atao hoe manompo sampy dia tsy manompo an'Andriamanitra nefa manan-javatra hampatompona. Ny atao hoe manompo sampy tsy tapaka-hazo ihany na sarivongana ihany na makany an-dadarabe ihany na ohatr'izany, tsy zany ihany ny atao hoe manompo sampy. Fa isika dia nateraka
koaka sy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra ivavaka amin'Andriamanitra hanompo an'Andriamanitra ny olona rehetrarehetra dia nantsoina hanompo an'Andriamanitra amin'ny fotoana zany ny olona tsy manompo an'Andriamanitra dia tsy maintsy misy zavatra tompony ao izay tsy hanompony an'Andriamanitra mety manompo vola izy mety manompo asy izy mety manompo vady izy mety manompo filoham-pirenena izy rehetrarehetra zany dia considéren'Andriamanitra ho manompo sampy daholo na Andriamanitra na sampy ny Andriamanitra hafa rehetra dia sampy io atodin'omby totofanao ronono isan'andro anaty anina io atao anaty vazo dia asiana ronono dia sampy io satria ny antenainao hitondra vola be sy fitahiana be eo anao sampy io asanao tsy andrenesanao ninona tsy atserovanao fotoana namponan'Andriamanitra sampy io vadinao analaviranao an'Andriamanitra zay tenenio tsisy latsaka na ray ary fataonao dia voatara kely io dia marary ny fonao mifo ianao dia mivadika hoe izany vadiko ny atoandra izany vadiko ahoana ny vadiko ny vadiko dia sampy misy olona manana sampy vady io vady io foana io vady sampy koa izy ao anatin'izay ka ny solamana iranty dia ny fampijaliana izay mivavaka amin'ny sampy na koa mitaona ny sasany hivavaka aminy na ny mpitaona zany na ny voataona dia mijaly daholo andeny varoa raha tahiny misy mpaminany na mpanonofo eo aminareo izay milaza famantarana navahakakana aminao sady manao hoe andeha isika anaraka Andriamanitra aho izay tsy fantatrao aoka nompo azy isika na dia tanteraka aza ny famantarana sy ny fakakana izay milazainy taminao dia aza mihaino ny teny izany mpaminany na mpanonofo izany fa mizaha toetranareo Jehovah Andriamanitra reo alalany na miorina tsara amin'ny fitiavana ny Jehovah Andriamanitra reo amin'ny fonareo rehetra sy fananareo rehetra ianareo manaraha ny Jehovah Andriamanitra reo ka aoka izy no atahoranareo ary ny didiny no tandremanareo ary ny feony no enonareo ary aoka izy no tomponareo sy ifikiranareo fa izany mpaminany na mpanonofo izany dia atao maty satria efa nanao teny fampiodinana amin'ny Jehovah Andriamanitra reo izay nitondra nareo voaka avy tany amin'ny tany Egipta ka nanavitra anao tamin'ny tany tramina nandevozana mba hitonanao hiala amin'ny lalana izay nasain'ny Jehovah Andriamanitra ao alenao ka dia hofongoranao tsy eo aminao ny fanao ratsy. Alleluia. Raha tahiny zany misy mitarika anao hanalavitra an'Andriamanitra dia aza mandeha. Niza mitarika anao hanalavitra an'Andriamanitra na vadinao na havanao na patronanao na olontianao na filoham-pirenenanao na filohan'ny atoko misy anao na dadatoa na dadabe na tantine na tonton aza vela izy hitarika anao andeha hanompo Andriamanitra ry havako misy lalana rehetrarehetra ny zavatra rehetra nisy nanoro daholo vao hitantsika nisy mitarika atsika daholo zay vao mbola misy tsy mahazo hoe dikany atao hoe ampy atodin'omby tena misy ny atodin'omby zany hoe omby tsy ohatrany hoe mifahazahoakana izy zany mbola tsy nahita fa fantarain'olona izy rehefa nahita atodin'omby aloha tsika ny atodin'omby dia ohatrany hoe omby tsy vanina atao kivitao ngamba ny fahazahoako azy satria dia zavatra boribory misy volon'omby boribory dia ino zany mitondra fitahiana dia mitondra fahasoavana dia tehirizin'olona anatina zavatra ohatrany hoe sobe na zavatra zany dia tondrahana ronono fanana ronono dia hoe mempitombo ony dia jereo fa tena misy mihitsy olona miteny hoe zay mivarotra atodin'omby mitondra vitana mitondra fanambinana mitondra vola mitondra fananakarena dia be ny olona mividy an'ireny amin'ny zavatra fanontaniana fotsiny hoe le olona le tompon'ireny ve raha tena za ve zao raha manana taxi be dia tena mandeha be mihitsy taxi be mampidi-bolamo dia ho amidiko laingy zany fa tsy mandeha tsony iny dia amidy ka raha atodin'omby ny tahina mahatonga amin'ny mpanankarena tsy hitako izay varotan'le olona niny 5 millions de francs izy ary tsy manana ny varotany azy amin'iny ka tsika dia tsy azo atao atody biby lava edy
zay aloha zany le izy zay moa ny amin'ny atodin'omby fa misy zany mitarika anao hiala amin'Andriamanitra de aza mandeha satria raha mandeha anao de iny mitarika anao iny ho atao maty de anao koa hijaly aleoia aloha manompan'Andriamanitra ihany ary eto de miteny ny tenin'Andriamanitra fa na de mpaminany sy mpanonofy ao aminareo aza no mitarika anareo amin'ny alalan'ny famantarana sy ny fagaka amin'izany andao isika andeha anaraka Andriamanitra fa tena mahomby le izy eno izy izy ny tena nahatanteraka aza le faminaniana sy le nofinofy de aza mandeha ny olona de tena misy tena mora resina lahatra ny olona ary mora lololovina ny fihetseham-pon'ny olona amin'izao indrindrindrindra ny olona mahantra ny olona amin'ny firenena mahantra de tena mora lololovina ny fihetseham-po aty andafy zao lasa mampalahelo indray le autorité-n'le pasteur africain le ohatran'le tonga any amintsika any Madagasikara reny tonga any amintsika any Madagasikara reny ary zay reny pasteur sy karazany reny amelarina tapis rouge de ankofana mihitsy ankofo ny pasteur rehetra mikohaka amin'le pasteur vahiny voandroa mihitsy any nanontany teny raha mbazaha ty moa tonga any Madagasikara re tonga i pasteur rato afao ny akirady eo izy aro mba hitsenana eo mety an'ireny pasteur vahiny tsenaina fomba makotrokotroka reny teneko anareo any amintsika reny ny tsenana makotrokotroka ohatr'ireny fa misy fotoana ty a France aty misy amin'ireo zareo reo manao publicité hoe andeha hamory olona tsy amin'ny toerana zao de jeredao ny commentaire ny vazaha tsiratsiray ny vazaha aninona ty fangataka olona tsy velona tany amin'ny tany zay tsy nanareo amin'izany ny vazaha zany de tsy azo amin'izany ny vazaha de tsy azo lolovina amin'ny zavatra otrany ny fihetseham-pony azonareo zany mahatonga reny bishop sy ny sisa reny tsy de mankaty a France zany fa any amin'ireny tany Madagasikara tena kianja filalaovana satria manio mahantra de mora lololovina kely ny toe-po de mora mirakoraka amin'ny zavatra zakoso-bolamena be de miaina amin'ny nofinofy foana ka androany de tenitsika androany hoe na de tanteraka aza ny faminaniana na fahagagana zay nolazainy taminao raha tsapanao ety fantatrao fa miala amin'ny Jehova mitarika anao hiala amin'ny Jehova hiala amin'ny fahamarinana hiala amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra de aza manaraka aza miaino ny teny zany mpaminanina mpanofo zany ozy izy fa Jehova mizaha toetra Jehova io zany mizaha toetra atsika manahoana ianao ty misy efa hitanao zao mihitsy hoe zavatra mivoana misy olona ngery avana amin'ny teniko anao fa misitona ny sainao foana ihany hoe de mitsara foana ihany rehefa fa tsy rehefa misy hoe sarina lakora aoriana na manao amainina de aleloia de anina fa misy ngery avana amin'izao fotoa zao misy olona meno ny toriteny ianao tsisy verse na ray ary efa ny toriteny hoe tsy misy verse vakina na ray ary any amin'ny efa hitapitra ny toriteny vao mamaky verse ray izy mba sendrasendra fa tonga de hoe fampianarana filozofika fampianarana ino zany fampianarana ohatra hoe fampianarana aranofo be zao fotsiny fampianarana hoe misy boky vakina fotsiny de iny ny entiny eo fa tsy baiboly tsony de iny ny fakafakaina sy ananiny eo fa mahafinaritra ny olona le izy indrindra moa rehefa misy an'le hoe ohatrany hoe misy olona tsangany eny amin'ny altara de aminanina an'iny hoe ny momban'le olona ianao de ohatra zao de manaiky koa le olona le ary misy nampime mihitsy ianao de marary fo de nylavin'le ranabavy teo za tsy marary fo za mihitsy eny fa narary fo ianao taloha tsy mbola narary fo za mihitsy naka na indina le pasteur satria ohatrany tsy mitombona le zavatra fa raha mitombona iny
dia orakoraka tsy nisy ohatr' izany hoe tena lelan'Andriamanitra. Ka androany zany teny amintsika rehetrarehetra ndry zoko mihaja dia raha natahanay sy raha vavy Clarisy ny azy tamin'ny vady ary neny a sandrina mijery pasitera efa tonga any ambatandry zany mihitsy ka ary za koa tsy mety amiko raha zahako ary ny hoe tena hoe pasitera be Salamina dia tsy mety amiko le hoe tena ena be sanambona fety be fa ohatra ny menatra an' Jesosy raha vao atao an'ireny. Alleloia. Dia izao zany ry havana ny tena antsika ny tena Andriamanitra hoe efa tsy miresaka ny olona tsotrantsony fa ozy hoe na dia ny mpaminany aza no mitarika anareo ary ny mpaminany mpaminany sandoka dia tsy maintsy hitarika ny olona ary mba hahafahan'ny olona ahafahany mahazo ny olona dia tsy maintsy aneo hery izy. Dia za miteny anareo fa tadidio fa ny devoly koa mahay maneho ny heriny, ny devoly koa mahay manao fahagagana, ny devoly koa mahay manasitrana, ny devoly koa mahay mampitombo vola. Firy izay olona efa nampitombony ny devoly izay ny volany. Ny devoly koa mety mahay mampitombo mofo ohatran'i Jesosy. Ny devoly dia mahay mandeha eny ambony rano ohatran'i Jesosy. Misy an'ireny mpamosavy afrikanina reny manidina mihitsy miala eo 50 cm ny ray metatra miala amin'ny tany izy manidina miaraka amin'ny ohatran'ny kifafa be amin'ny tongony vitanareo reny. Tena misy heriny maizina mavita mitsingevana io mpamosavy io. Mavita mandeha eny ambony rano vitan'ny mpanao mazinoary zany. Teneniko anareo fa ny tena Andriamanitra na dia manao fahagagana azy izy ary na dia tanteraka azy ny faminany sy ny fahagagana nalazainy nefa mitarika anareo hiala amin'Andriamanitra dia aza mandeha voado aza mandeha. Rehefa tsika hijery tantaranakina mety mbola tsy hainareo ty tantara ty resaka mpaminany sy faminaniany tsika androany. Tantara faharoa raisoko mba mamaky teny lavalava be mihitsy tsika androany lava be ty tenin'Andriamanitra vaky ty tantara lava tsy lava moa le tantara fa le verset lava le chapitre zany lava. Tantara faharoa toko 7 manontolo vakiko aminao androany. Hitandremantsika fa tsy rehefa maminany dia mpaminan'ny Jehova na mpaminan'ny iran'ny Jehova. Sakia mamaky tenitsika raisina ny tantara faharoa toko 7 manontolo. Ny soramany dia nikambanan'ny Josafata sy Ahaba hiady amin'ny Siriana sy ny nakany hevitra tamin'ny mpaminany sy ny nahafatesany Ahaba sy ny niverenan'ny Josafata nakany Jerosalema. Anaran'i Jesosy. Ary Josafata nanana harena sy voninahitra be ary ny zanany lahy dia nampanambadiany ny zanaka vaviny Ahaba. Josafata eto mpanjakan'ny Joda dia Ahaba mpanjakan'ny Israely. Ary Ahaba namonondra manosy sy betsaka ho azy sy ny olona nanaraka azy dia nitaona azy hiakatra ho an'ny Ramota Gileady. Ary Ahaba mpanjakan'ny Israely tamin'ny Josafata mpanjakan'ny Joda. Mba hiaraka amiko anay Ramota Gileady va ianao? Dia hoy izy eny. Fa tahaka ny tenanao ihany ka ny oloko dia olonao ho hiaraka aminao any an-tafika izay. Dia nibebatra. Ary hoy Josafata tamin'ny mpanjakan'ny Israely, masiny ianao antanio alohan'ny tenin'i Jehova. Teto zany Ahaba dia tonga dia te handeha fotsiny amin'izao. Nefany mpanjaka mivavaka amin'Andriamanitra. Marina ny tenin'i Josafata, hoy Josafata, masiny ianao antanio alohan'ny tenin'i Jehova. Zany aza manao hetsika aloha. Betsaka amintsika manao hetsika tsy manontany an'i Jehova. Dia midona amin'ny tolanitsika, dia fanina isika, dia eo isika vao manontany an'i Jehova ny fifanisa ny fahasimbana. Mialohan'ny hanaovan-javatra, mialohan'ny hainganao ny tokantranonao, mialohan'ny hividananao zavatra, mialohan'ny hanangananao zavatra, mialohan'ny fanapa-kevitra ataonao, antanio aloha Jehova. Na hividy tomobily io ary ianao ohatra, antanio Jehova. Masina ianao antanio aloha ny tenin'i Jehova. Hiakatra hiaditsika amin'ny Siriana ny Ramota Gileady, za voninaraka aminao izy Josafata. Fa zao aloha efa mivavaka velohanao, efa nantaninao an'i Jehova, antanio aloha Jehova. Inona ny tokony atao?
manomboka androany koa zany ianao dia ataovy zany torohevitra Josapaty zany isaky misy hetsika ho ataonao aza manao an'iny raha tsy nanontany an'izao hoe Jehova ho ataoko ve ty zavatra ty. Alleloia. Miteny Jehova ataovy eninao foana io ge hitanao foana e apetrao amin'Andriamanitra ny fiainao zany misy zavatra tokony ataoko zay teniko anareo dia tiako atao io zavatra io fa tsy tiako atao io raha tsy avy manontany an'i Jehova avy. Ary andalo sabata aloha dia ao amin'ny sabata ny Jehova ao amin'io sabata io no antaniko an'izao hoe Jehova ho ataoko ve ty zavatra ty fanapa-kevitra ngeza be eo amin'ny fiainako zany décision ngeza be mihitsy zany tokony ho raisiko zany fa tsy afaky ny andray an'izany androany tsy afaky ny anao an'izany ara-pitso tsy afaky ny anao an'izany ara-fakapitso satria za mila manontany an'i Jehova zavatra kely antanio an'izao fa hatramin'ny zavatra be aza manao raha tsy antaninao an'i Jehova. Masina anao zisy Josafata antanio aloha teny Jehova ary mpanjakan'Israely dia nanavina mpaminany 700 lahy ka nao taminy hoe andeha hanafika ny Ramota Gileada va isika sa hijanona ihany dia hoy ireo andeha hanafatolo Jehova tananao izy ry mpanjaka. Hitanao dia mandeha routine fotsiny tonga dia ohatrany hoe fahazarana fotsiny mpaminany 700 lahy ahoana mpaminany andeha satria mpaminany satria aba dia ny toky fa hoe mpaminany reo 700 lahy tany amin'ny isany no zava-dehibe tamin'ny aba to dia 700 lahy ny mpaminany nangony teo dia natany andeha hanafika ny Ramota Gileada va isika sa hijanona ihany zany hoe tonga dia tsy nisalasala izy nanontany an'irety mpaminany ny mpaminany koa moa tsy nanontany an'i Jehova fa tonga dia nyray feo ny teny nanao hoe mandehana fa tolo Jehova eo an-tananao izy ry mpanjaka. Nefa raha zany mpaminany teo i Davida rehefa anontany an'i Jehova tsy toy ny eo zany fa voamatsika no toy fa niditra tanaty tranon'ilay fihaonana mihitsy Jehova ny sanotra hifoy Damasina mihitsy zany naninona tena niona tamin'i Jehova mihitsy no ny aina tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra mihitsy no nivavaka mihitsy no aza mandray fanapa-kevitra zany ianao raha tsy mbola nivavaka ndahana mivavaka misy décision raisinao antanio aloha Jehova antanio ampandoliana izy aza antaniny anao ahoana Jehova zay zany zay nge nataon'irety mpaminany reto ndana fa to dia zavatra fanomezana fafapo ary hoy kosa Josafata zany io ara-panahy no iaba toy Josafata ary hoy kosa Josafata moa tsy misy mpaminany Jehova koa fa mba antanitsika ka reto efa fantatry Josafata efa tsy mpaminany Jehova tsony reo sy zao no teneniny mpanjakan'Israely dia nanavina mpaminany 700 lahy zay fotsiny fa ny préciseny Josafata hoe andao tamin'ny mpaminany Jehova any hoe tamin'ireo 700 lahy reo tsisy mpaminany Jehova zany tsony reo matoa mbola nitady Josafata fantany Josafata raha mpanahy fantany hoe reo 700 lahy fotsiny reo dia mpaminany Jehova efa mpaminany mikaramo reo dia miteny ovakitsika eo fa reo mpaminany reo dia tia milaza zavatra mahafaly ny mpanjaka fotsiny reo tsy tia mihitsy zany miteny zavatra mampahelo ny mpanjaka zany dia zao anefa hoy Josafata moa tsy misy mpaminany Jehova koa fa mba antanitsika ohatra miteny zany hoe reo 700 reo tsy mpaminany Jehova reo fa doko hitady ny tena mpaminany Jehova dia io mpanjakan'Israely tamin'ny Josafata mbola misy lehilahy ray ihany azotsika manontany an'i Jehova azahoantsika manontany an'i Jehova saingy halako izy satria tsy mbola naminany soa izy fa loza ihany mandrakarivo Mikaia zanaky Jimlano anarany dia Josafata aza dia manao an'izany mpanjaka zany hoe ao anatin'ireo 700 lahy reo zany raiky amby 700 lahy mpaminany eo an-tanàna raiky amby 700 fa ny anankiray nailika fa ny 700 no nalaina inona ny antony naniliana an'ilay ray hala zany tsy hoe tsy tiana rehefa misy amiteny zany hoe halako ianao ty makala zany tsy hoe tsy tia fa tena makala zany tena tsy tia lalina be mihitsy halako izy satria zao isaka maminany dia tsy mbola naminany soana mihitsy hoe hotahina ne ianao raha mihitsy hotahina ne reo raha mivoaka fa zavatra ratsy foana ozy izy
zavatra ratsy foana no aminaniry sady sotrano kely aloha tsika vetivety toko a maro manidahita fa mialatsindrira amintsika rehetrarehetra. Alleluia. Tsara keo izy fa iny a manontany teny maminany ana ratsy foana teo izy Josafata aza manao an'izany mpanjaka fa andao izy anontaniana ihany. Andriva valo ary mpanjakan'i Israely niantso ny tandapa anankiray ka hanao tamin'ny hoe aravainga Mikaza anaky Jimla. Ary mpanjakan'i Israely Josafata mpanjakan'ny Joda samy mipetraka teo amin'ny seza fiandrianany avy teo amin'ny famoloana teo alohan'ny vavahadin'ny Samaria. Nody samy efa ny akanjony avy. Samy efa ny akanjony avy. Ary mpaminany rehetra naminany teo anatrehany. Ary Zedekia zanaky Kenana dia nanao tandro-by ka nanao hoe zao no lazainy Jehova reto ny amin'ny tonoany ny Sirianina mandra-paringa. Ary mpaminany rehetra naminany toy izao koa hoe mandehana ho any Ramota Gileada dia ambinina ianao fa totro Jehova tananao izy ry mpanjaka. Nanaovany satro-by zany misy tandroka ity anaovy iny mihitsiny ny amin'ny tonoany Sirianina. Tara be dia be tsika amin'izao fotoana izao ianivo mifanompoan'Andriamanitra lasa manomboka mila zavatra ohatran'ny hoe tsy afaka ohatra tsy maintsy mila an'ity zavatra ity ohatra tsy maintsy mitafy an'ity lambo ity a vao mahery tsy maintsy misotro an'ity rano ity a vao mahery zao lasa miverina indray a ny fivavahana tsy mitoky itsony amin'ny zavatra tsy hita maso fa miezaka manangana zavatra hita maso. Be dia be ny olona mizara sira, be dia be ny olona zao mizara menaka, be dia be ny olona zao mizara rano. Ty sotronareo any an-trano ohatra ny rano voasina taromiana zany. Hitanareo miezaka mitady zavatra azo tsapaitanana ny olona mba hatsapany inony an'Andriamanitra. Fa isika mbola hitoy ihany amintsika amin'izao fotsiny, mandeha amin'izao fotsiny tsika, fantatsika fa eo Jehova. Halleluia. Fantatsika fa raha manonona vavaka tsika anaty fafazako sira ary nareo. Fa ty alavitra ty mivavaka ao nareo dia mino nareo mino fa ho sitrana dia sitrana isika. Halleluia. Tsy hoe kory nanana ny kapotiny zany hoe le akanjo amboniny Eli dia iny nikapohan'ny ranomasina dia iny koa nikapohan'ny ony dia iny koa nalain'ny Elisa dia nikapohan'ny ony dia miankina iverina amin'ny zavatra zany satria nisy ilay akanjon'ny Elia dia andao tsy maintsy hanao akanjo dia omeko akanjo zany nareo. Dia faly be zany nareo rehefa tonga ty an-tranonay hanao ny akanjo satria misy ositra ny akanjo mety hitombona ihany aloha zay. Amen. Inoko zay fa nefitsika tsy mitoky amin'ny zavatra ohatr'izany. Fa teto ny zanak'Israely dia sy ny mponiny Joda dia lasa miverina mino zavatra hita maso. Nomeny satroby misy tandroka ety amin'ny tonoany vahoaka ny Siriana. Zany raha tsy misy an'iny zany ianao tsy hanoto, fa raha misy an'iny dia mino fa hanoto. Tsy zany anefa ny nataon'Andriamanitra amintsika. Ny rin'Andriamanitra amintsika dia tsika le handeha amin'ny finoana tahaka ny tao amin'ny Hebreo. Halleluia. Na izy tiako tsy nieritreritry fovatsiana ary ty. Ny finoana ny fahatokiana amin'ny zavatra tenainy dia fanehoana ny zavatra tsy hita. Hebreo 12:12. Fanehoana ny zavatra tsy hita. Tsika na tsy mahita na tsy mitsapa dia minoa ianao Andriamanitra ivavahantsika eto tsy hita amin'ny masotsika. Tsy mila zavatra tsapaitanana koa tsika vao ahita azy. Fa ny vokatry ny fivavahantsika kosa dia zany mitelova tena ho tsapainao tanana ny fanasitana, ho tsapainao tanana zany fitahina, ho tsapainao tanana zany hoe mila asa no tonga dia tsapainao tanana ny asa, ho tsapainao tanana zany mitombombatra zany. Mivatsika mivavaka zao ihany tsika. Tsy mila nininona isika fa mino fotsiny tsika. Fa mino antsika Andriamanitra. Ary teto zany le 700 lahy
de ary zay misy ingely zavatra tena tian'la ava-mpanjaka inona ny mahatonga azy makala ny mikaia maminany ratsy foana zany hoe raha te ahazo ny fony aba zany de maminany fotsiny na tsy avy amin'ny Jehova na avy amin'ny Jehova zavatra tsara zay mba iriny mba hisy olona aminany zavatra tsara ary reto efa zato lareto de natakatra an'izay hoe ny mpanjaka nge ty zavatra tsara ty tenenina zavatra tsara io atytsika ny ampifaly zany andao tenenitsika izy hoe tototono daholo ny mponiny Sirianina ndana fa tena ho aringanao reo zany zavatra zany dika zany nge ianao mahery de zany nge ianao mafy zavatra ohatr' zany no tena tiany aba mieno azy fa tsy tiany aba mihitsy mieno any Mikaia satria Mikaia de zao ny mahatonga azy tsy tiany ary falifaly be zany mpanjaka tenenindreo mpaminany rehetra hoe mandehana fa fombanao ambininy ianao de ataoko tsy voatanao izy mpanjaka andiny fa rombe folo ary lay iraka izay nandeha naka Mikaia ny teny taminy hoe indro fa efa teny ray avokoa zao mpaminany ka samy milaza soa amin'ny mpanjaka masiny ianao aoka reny teninao mba ho taka ny anankiray am'ireo mba mitenena azy sokoa aniny le iraka ty zany mahafaly ny olona mahita mpanjaka faly tsara nge za mahita mpanjaka faly zany tsara nge raha fa na mahita zany mpanjaka hoe faly zany matetika amin'ny mpanjaka tezitra etitra satria mpanjaka mahafaly nge za mahita mpanjaka hoe faly ary ny tena tiany reto mpaminany reto de mahita ny mpanjaka faly zay ny zava-dehibe aminy ary teto rehefa ao antsony Mikaia de nitenen'ilay iraka koa izy zao aza tapahanao ny fifalian'ny mpanjaka mitenena koa anao ndao ianao iray feo am'irety mpaminany efa-jato lahy de tena ny zava-mahafinaritra ny mpanjaka de atao hoe merci président atao hoe merci mpanjaka de zay ataony mpanjaka de te hafitanana daholo de teneny tsodrano mahafinaritra be mpanjaka fa zany ny tena tiany mpanjaka de ohaky ianao mba ho tahaka ny anankiray am'ireo ka mba mitenena azy soa ihany koa andiny fa tena folo de hoy Mikaia raha velona koa Jehova izay lazain'Andriamanitra ihany no ambarako alleloia zany ny mpaminany zany lavana zany ny mpaminany anankiray tao anatin'ny ray sy efa-jato amin'izany andro zany anankiray ny navitany teny za tsy ny mahafaly ny mpanjaka ny ataoko fa zay tenenin'Andriamanitra amiko de teneniko ny mpanjaka mila mpaminany ohatran'ny ty Mikaia ty ny filazantsara amin'izao fotoana zao tsy ny mahafaly ny vahoaka tsy ny mahafaly ny mpanjaka fa zay tenenin'Andriamanitra ny tenenina de nakany amin'ny mpanjaka izy ary hoy mpanjaka taminy ry Mikaia andeha hanafika Andramota Gileada fa isika sa hijanona ihany ary izy namaly hoe nanamaly azy hoe mandehany ndana fa ambininy anareo fatotry tananareo izy ary hoy mpanjaka taminy impirina mpinianako anao mba tsy laza ninninina amiko amin'ny anaran'i Jehova tsy zay za marina ihany tanareo teto zany Mikaia efa ozy Mikaia efa zay zany de toute façon izy Mikaia za tsy nono io zany efa nisy efa-jato lahy ninono teo izy Mikaia zay zany na raha fa ombanao koa Jehova zay ny tenenindreo na ombanao koa Jehova zany de takatry hiaba fa tsy ny tena marina Mikaia tonga takatry ny mpanjaka hoe tsy mitena marina zany Mikaia zany satria Mikaia tonga de eny dana fa dana zay zany tenindreo dana fa ombanao zany Jehova toy izy ny mpanjaka maninona anao raha miteny marina de hoe Mikaia hitako fa indreny nisy zao ary izy ny fahitana teneny am'izay ny fahitana efa nampahitan'Andriamanitra azy Andriamanitra de mampahita fahitana ny mpaminany ny ravana malala hoy ny tena Andriamanitra de Mikaia hitako fa indreny ny Israely rehetra ny ely tena tendrombohitra toy ny ondry tsy misy mpiandry ary hoy Jehova irehetra efa tsy manana tompo ka okisy samody somatsara any an-tranony avy de hoy mpanjakan'ny Israely tamin'ny Josafata tsy efa voalazako taminao fa tsy mba mety maminany soa izy fa loza ihany loza zany satria zao ny fahitana hitany zany ny zanak'Israely tsisy mpiandry tsony iza moa mpiandry ny Israely ny mpanjaka nydika zany lasay zary ny mpanjaka
tsy voateriteneny hoe maty ianao mpanjaka fa tsy teotsony fotsiny ianao zay rehefa aminan'iny tsy teotsony de tonga de izy hitanao zany tsosavata ratsy foana ny aminan'iny io fa hoy mika eno iary ny tenin'i Jehova nahitan'i Jehova mipetraka teo amin'ny seza fiandrianany ary ireo maro be rehetra ny an-danitra nitsangana teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Enao rehetra zavatra ty mahavariana be ty mahavariana be zavatra teny ty. Andiny fa 9 aroy Jehova. Iza no hitaonany Ahaba mpanjakan'i Israely andeha ho any Ramota Gileady ka ho lavo any. Oriavana ao an-danitrao Jehova mivory miaraka amin'ny olona ny mpanompony rehetrarehetra sy ny anjeliny rehetrarehetra ao an-danitrao dia mandinika ny momba antsika reto. Fantatr'Andriamanitra ny faratsy ny Ahaba. Fantatr'Andriamanitra fa tsy mihaino azy tsony Ahaba. Ny soramandry ilay mivakitsika teo ary amin'ilay Deutéronomia teo dia hoe izay mpaminanina mpaminofy izay tsy milaza ny sitrapon'Andriamanitra fa manao teny fampidinana dia atao maty tokoa. Ao an-danitrao zany ny fahitana hitan'ny Mikaia, Jehova Andriamanitra mivory amin'io re dia nanontany Jehova, isaka mba apaka irahako andeha hitondrany Ahaba andeha harafika ny Ramota Gileady dia resy izy. Lozanga zany ravany ay Andriamanitra mahita ny faratsiany Ahaba zay farasana nompisampy, Ahaba zay efa tsy mihaino ny feon'Andriamanitra tsony fa mihaino zava-mahafinaritra amin'reto mpaminany izay efa tsy mpaminany ny Jehova intsony. Iza ozy izy Jehova aminareo no andeha ho any hitaonany Ahaba. Ary ny anankiray ny teny toy izao, ary ny anankiray kosa ny teny toy izao. 20. Dia nandroso ny fanahy, nisy fanahy anankiray nandroso zany dia nitsanga ny toeran-tsehan'i Jehova ka nanao hoe izany hitaona azy. Hitaonany izy, hitaonany Ahaba ho aiza ho resy oriavana. Ary hoy Jehova taminy amin'inona hoe ahoana ny fomanaovanao an'izany. Dia hoy izy hivoaka ka dia ho tonga fanamandainga eo ambavan'ny mpaminany rehetra. Fanahy avy amin'ny Jehova tena mahavariana sy takatry ny saina ngeravany Andriamanitsika ty. Zany hoe ilay fanahy avy amin'ny Jehova ihany no andeha mangy an'ireo mpaminany ireo ampilaza lainga azy. Ary io efa nanao ny asany. Satria mpaminany efa jatola dia miteny tamin'ny Ahaba, ndana fa maresy ianao hoe ndana fa podika ao reo hoe ay efa fanahy avy amin'ny Jehova mba hamaizana ny Ahaba, efa fanahy avy amin'ny Jehova mipetaka tamin'ireto mpaminany efa jatola mampirisika azy hoe ndana fa andresy ianao. Toy Jehova hoe teo voataonanao ihany izy ka tanteraka aminao. Mivoary ka ataovy zany. Ko iny Jehova efa nanisy fanahy mandainga teo ambavan'ireto mpaminaninao, ary izy koa efa nilaza ny loza anjoanao. Aika izay ny anton'ilay tary ambony tary. Naminany tokoa reto mpaminany fa no matry mpaminany Jehova azy dia nandrahan'i Jehova fanahy anankiray milaza lainga. Namitaka ny Ahaba. Zany hoe Ahaba ny tena tiany Jehova ho faizina atao anatin'izany. Nanontany an'ireto mpaminany izay tsy manana fifandraisana amin'ny Jehova tsony na dia ray azy. Na dia ray tamin'ny efajato azy, fa ray tamin'ny ray sy efajato no tsy mitsahatra manontany an'i Jehova. Na nanatra Josafata tany alao manontany an'i Jehova, tsy mifantaniana an'i Jehova zany tsony ny problemany Ahaba, fa mifantaniana an'ireo mpaminany izay efa nitokiny. Fa ireo mpaminany efa nitokindreo koa hitan'i Jehova reo, efa nandrahan'i Jehova fanahy mandainga. Dia inona tenen'ilay mpaminany efa jatola? Mandrisika azy ndana. Nodokafana, ndana fa tsy misy mahery ohatranao nefa ho resy izy. Tonga i Mikaia izay maminany marina miteny hoe aza mandeha ianao.
andiny fahatelo amby roapolo rehefa nyteny an'izay Mikaia ko indro izy izy andiny faharoapolo ko indro Jehova nisy fanahy mandainga mbavan'ireto mpaminanino reto ary izy koa efa nilaza ny lozan'izao tena nitsoro Mikaia reny mpandainga tolo izy fanahy mandainga daholo ny anatin'ireo tsisy marina ny faminaniana ataon'ireo mitandremintsika amin'ny faminaniana mitandremintsika amin'ny faminaniana izao toetra ny fanahary Jehovahandriamanitra amin'izao toetra tsika misy amintsika tena sambasambatra sy tena manenjinenjika an'izao karazana faminaniana rehetrarehetra izao fa za miteny anao mampitandrina anao misy fivoriana ao an-danitra ao mivory Jehova iza ozy izy ny andeha ary nanolo tena ny anjeny za ka ny olona ny any ny anjeny any eo makatohan'Andriamanitra daholo andiny fahatelo amby roapolo fa Zedekia zanak'i Kenana nanantona dia namely ny takolaky Mikaia sady nareo hoe taiza ny lalana ny alan'ny fanahin'i Jehova tamin'ny kiteny taminao ndre ary lehibe izy fa izy manana fanahin'i Jehova i Zedekia zany dia lazainy fanefanahin'i Jehova tato niala tao aminy dia nandinako amin'ny Mikaia taiza ny lalana ny alan'ny fanahin'i Jehova tamin'ny kiteny taminao ary Mikaia indro hitanao zany amin'ny andro idirinao amin'ny efitrano anatiny herenao dia io mpanjakan'i Israely raisy Mikaia eto miverinao any amin'ny Amona komandin'ny tanàna so any amin'ny Joasy zanaky mpanjaka laza hoe zao ny lazay mpanjaka ataovy hatramin'ny maiziny le ty ka fa hanofo-pahoriana sy rano-pahoriana mandra-patogako soamantsara no le faminaniana zany dia tesitra ny mpanjaka dia zao tanaka hatrao izy dia hoe mofo-pahoriana sy rano-pahoriana mofo sy rano fisotry ny voafonja taloha zany tsaiko tsony ny tsiron'izany mety mofo masiso zany na mety mofo mafy be zany na mety mofo efa misy olitra zany sanatry tsy fantatra tsony rano-pahoriana mety tsy fantatra tsony ny fisotro amin'izany ataovy izy izy mandra-piveriko ao zao ny tenen'ny Mikaia raha tahiny ka tavaverina soamantsara ianao dia tsy nampitenen'ny Jehova tsy akory aho ary koa izy samy miaino zany ny firenena rehetra zao zany ny fanambina ataony Mikaia raha tavaverina ianao izy izy dia tsy Jehova zany niteny tamiko satria Jehova efa niteny tamiko fa tsy tavaverina io donc zany raha tavaverina io dia izy Mikaia tena Andriamanitra zany tsy miteny amiko tsony raha zany fanamby zany andiny ny fahavalo amby roapolo efa niteny moa mpaminany mandana miakatra dia niakatra ka ny Ramota Gileady amin'ny mpanjakan'ny Israely sy Josafata mpanjakan'ny Joda ary eo mpanjakan'ny Israely tamin'ny Josafata ody olo-kafa ka hitsarapaka anatin'ny ady fa ny kosa dia mikanjony akanjonao ihany dia nody olo-kafa amin'ny mpanjakan'ny Israely nanao déguisement zany ny Ahaba dia lasa izy nandeha niditra tanaty ady tany zao kosa nefa mandimy fahatelo-polo ny mpanjakan'ny Siria kosa efa nandindra ireo komandin'ny kalesina hoe aza miady na amin'ny kely na amin'ny lehibe afa-tsy ny mpanjakan'ny Israely tsy fantatry Ahaba fa ny Sirianina na azo baiko tsy ady amin'izanizy afa-tsy izy ihany izy ny cible Ahaba zany ny cible ary ny olona rehefa miala amin'Andriamanitra dia cibleny devoly dia ny devoly tsy miraharaha n'iza n'iza tsony fa iny olona ray iny ny fatohany ratsy zany ary noho nahitany kalesy nahitany Josafata sy nahitany Josafata reto komandin'ny kalesy dia hoy izy iny mihitsy mpanjakan'ny Israely dia nididininy asiana izy Josafata zany nanao akanjo mpanjaka dia reto miaramilan'ny reto miaramila Sirianina reto dia tsy nalala ny endrika hoe izy ary Josafata izy amin'ny mpanjaka fa rehefa hoe nisy mpanjaka teo mokaray dia zao ny teneny hoe io mpanjakan'ny Israely niaika maty Josafata fa niantso any Josafata niantso any Jehova satria voadidina dia niantso an'Andriamanitra ary io ny tena maritra ary Jehova namonjy azy eny Andriamanitra nampiala ireo teo aminy andiny faharoa amby telopolo-tsika zao ary rehefa hitan'ireo komandin'ny kalesy fa tsy mpanjakan'ny Israely izy dia miverina niala taminy ireo satria zao efa nahazo baiko ireo fa Ahaba ihany no tediavina Ahaba ihany andiny fahatelo amby telopolo
anisy lehilahy anankiray a nandeva zanatsipika kitoto zanatsipika kitoto zany tsy mikendry nizaniza fa alefalefany fotsiny tsy fantatry eo va izy iny lefa ohatry ny tir en l'air nge zany e lefany fotsiny le izy kitoto fotsiny alefalefany fotsiny anisy lehilahy anankiray andefa zanatsipika kitoto ka nahavomy mpanjaka an'Israely teo anelan'ny firovatratrany sy teo ambaniny iaba ry avana nanao firovatratra fa amin'ny firovatratra iny misy elanelina kely mbola misy nofo mbola misy tsy voary dia iny le zanatsipika kitoto iny a nisy fanahy niaraka tamin'iny tsy zanatsipika tsotra iny fa nisy fanahy efa niaraka tamin'iny zanatsipika iny dia inony iaba aloha voalohany indrindra tsy fantatra izy iaba amin'ireo satria anaty olona any izy mitovy amin'ny miaramilena manao satroby dia manao firovatratra fa le zanatsipika mahafantatra ka le zanatsipika tena mahafantatra iza no tedavitsika iaba no tedavitsika dia zanatsipika rehefa amin'izao fotsiny tsy mikendry nizanizy fa iza ny vo iaba ny vo ary rehefa vo izy a dia any amin'ny partie tsy tokony ho vo satria partie kely misy firovatratra dia eo ambanin'iny no nitsatoka le ary aitsika zao ary ny lahy anankiray nandeha fa zanatsipika kitokana vo ny mpanjakan'Israely teo anelan'ny firovatratra ny siseho amin'ny ambaniny ka dia hoy izy tamin'ny mpampandehany kalesy aho dimy ka eto miala eto amin'ny ady aho vavo ary ny amafy ny ady tamin'izany androdrany ary ny mpanjakan'Israely niafina nitsangana tao amin'ny kalesiny tandrifin'ny Sirianina maravarivany andro fa amin'ny valetika masoandro dia maty izy ahora izy Mikaia hoy Mikaia hoe raha tahiny tafaverina soamantsara ianao dia tsy miteny tamiko zany Jehova io fa tsy tavavery ny ahabo inona zany ny profo inona zany ny dikan'izany niteny tamin'Andriamanitra niteny tamin'ny Mikaia Andriamanitra dia teny aminao ry havana malala rehefa hiaino ny feon'Andriamanitra ianao a dia menoa ny mpanompon'Andriamanitra miaino ny feon'Andriamanitra rehefa te ho sitrana avy amin'ny fanasitran'Andriamanitra ianao dia asevy ivavahan'ny mpanompon'Andriamanitra manana fifandraisana amin'Andriamanitra dia izay maty ahabo tanteraka ilay izy dia hiteny aminao manao hoe raha tahiny a ny Deutéronome 24:22 raha tahiny misy mpaminany na mpaminofy aminareo izay milaza famantarana na fahagagana aminao sady manao hoe andeha isika anaraka Andriamanitra aho izay tsy fantatrao vao mivoana amin'ny Jehova dia elao na mpaminany izy na mpaminany izy ry havako fa za matoky sy mino ary havana malala fa i Jehova Andriamanitsika io a dia mbola miteny amintsika foana tena mbola miteny amintsika foana izy io ary raha mbola na misy efa-jato 500 azy maminany fa tsy hitenenany raha mbola mangeta ety ianao mbola mangeta ety tsika mbola hitenenany tsika mangatah ianao androany anatin'ny vavaka ataontsika rehefa aveo hoe Jehova mba mitenena amiko ianao mba hiteneno a Jehova aza velanao tahaka an'irety mpaminany izay miteny zava-mahafamy fotsiny a fa inona ny hafatrao na mety mahasolena ny mpanjaka azy na mety tsy tiany ny mpanjaka mihaino azy hoy ny tenin'ny i Mikaia talia aloha taria aiza le izy tao hoy ny teny Mikaia raha velona koa Jehova dia zay lazan'Andriamanitra ihany no ambarako mila amin'izany tsika rehetrarehetra ry havana mila an'izany ny asan'Andriamanitra mila mpaminany tena milaza izay tian'Andriamanitra izay ampitenen'Andriamanitra voafitaka ny olona raha vao ohatra ka hoe ny ao am-pony ny tenenany isika dia mpaminany a tsy voakaramitsika fa tsika dia mpaminany Jehova isika izay mahasoa ny asan'Andriamanitra
zay mahasoa ny olona mamitaka olona tsika raha miteny lao fa entina mbavaka nefa ny olona mbola anaty fahotana de tentsika fa tena hotahin'Andriamanitra fa hivaliny ny vavaka tsiry havana ampianaritsika ny olona aloha miala amin'ny ratsy fanao raha tiatsika ny tenen'Andriamanitra rehefa itenen'Andriamanitra tsika tsisy fafenin'Andriamanitra eo mikaiarery no marina ny famonaniny te nefa jatolahy tonga de tsisy maro nefa niaritra manaina izany tenanao androany hitahiny tompany ianao ino kantoko akila deo andramoka izao afaka miantsonareo amin'izao fotoana izao